Ankatratsika Mikaela Rianjaka zay mitondra ny fampalalam-baovao teo tonga sotsika rehetra tompo klasy tompo vavy atao anatin'ny fandarana l'invité du jour ho amin'ny tia alina ity tsy alalavitra amin'ny raharam-pirenena ny raharamafana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao isika atao anatin'ny fandarana nanasantsika vahiny manokana Andriamatoa Ianna Wilfried RAMANANIRINA izay talen'ny kabinetra eo anivon'ny Ministeran'ny Mponina akoatran'izay ihany koa dia mpikambana ao anatin'ny antoko TGV ary fantatsika ihany koa mampiatroka politika azy miara-manao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano ary Andriamatoa Talen'ny kabinetra ary misotranao ihany koa nanaiky nasain'ny fandarana ho amin'ny tia alina itia tena ankasako manokana ianao satria mafana ndrara ary akoatra ndrara mahakasika anao mafana ihany koa ndrara eo anivon'ny antoko politika zay misy anareo satria mahakagana ihany koa zao na lokona kanto androany tena profy ianao fa tena anatina combat zao lokom-bolombosary zao zandrindra no isoraka anao tompoko nanaiky nasain'ny fandarana ho amin'ny tia alina ity miarahaba na MADAGASCAR ary miarahaba atsika rehetra manaraka zao fandarana zao tongeto ny tena aneho hevitra angamba ny tena marimarina kokoa dia amin'ny RAMANANIRINA Ianna Wilfried amiko na Willy moa ny afantaran'ny olona anazy amin'ny mampanao politika ary araky ny fanasana zay namenao anamo dia manoloana ireny resabe miseho any anatin'ny tambajotra serasera reny dia everiko androany ngamba mba hiresaka manokana mety hoe mombamomba ny tontolo politika sy Willy nefa nanonona Talen'ny kabinetra moa ianao tsy azo sakany tsy afaka ny anakananao ihany koa raha ohatra ka hiresaka an'izay ianao tsy maintsy hisy ampahankitsika resantsika mantsy amin'izay le Ministeran'ny Mponina izay raha sitraka ao orindrina kely ao misy lesona tianao ampitaina ve am'le misalotra volomboasary androany ny tena marina tsy dia volomboasary loatra ty loko ty fa kanefa kosa manakaiky azy ary na volomboasary na tsy volomboasary amiko tsy amin'ny loko tsy amin'ny lokon'akanjo mihitsy no anehoako ny fandresen-dahatrako amin'io filora joely io fa amin'ny hevitra ary ngamba ianao mety mahita fa mahalana manao an'le volomboasary zany tena mahalana rehefa maneho hevitra fa androany ianao ny antso anahy fa tiany ny akanjo tena akoditro dia tsy afaka nisy olo akanjo tsony fa dia tonga dia vitiny hoetiko eto inatry rehefa tsika tsikilikely fa raha sitraka ao aloha raha mamerina n'ilay tamtara zany Andriamatoa Ianna Wilfried RAMANANIRINA dia ianao miteraka be eo amin'ny tamandrotra sirasira Facebook ny antony resaka raha anatiny ho anareo samy mpanohana ny fitondrana ho anareo samy IRD na TGV tsy fantatra zay hiatsonareo azy fa raha mijery ny tamtaritsika dia metsika daholo ny olona rehetra ao anatina vampitona sahala am'izao naneo hevitra ianao ny amin'ny tokony etsehanareo ihany koa nisy an'ireny andeha totsika hoe tena ady mivantana teo aminao sosolombava mahoaka rasamana na Paul Bera na Irosy ireny mitoty eny foana ianao moa lasa malaza hatramina hoe monsieur Wiklos ny maro samihafa ao anatin'izay rehetrarehetra zay hidirantsika tsirairay zay avy eo fa raha io andeha totsika hoe pratika politika anao io attitude politique ataonao ao anatin'ny tambadrotra Facebook io ianao ve mieritreritra hoe mafaly ny président Andry Rajoelina io zavatra ataonao io zay manko le tena manahirana am'le politika am'izao fotoana zao na MADAGASCAR ny fiheveran'ny mpanao politika rehefa manao politika dia zay mafaly an'ilay filoha mitarika no atao fa ny politika tsy hoe société ary président Rajoelina angamba raha mba anisan'ny olona niaraka aminy ary teo akaikiny ihany tamin'ny vanim-potoana tena hoe ny tena nanaovan'ny tena politika ary zay tamin'izay fotoana zay mpandrindra-paritra ianao moa tena teny hoe TGV tsy dia mampanina ana loatra ianao miteny an'izay amin'ny lafiny ray satria mbola tsy nametra-pialana tao anatin'ny TGV ary anisan'ny mpamorona amin'ny TGV io mbola azo jerena tsara eny anatin'ny statut-ny TGV any fa zay no ny somianay mbola mipetraka any amin'ny mampandrindra-paritra tamin'izao fotoana zany zay tena nahazo fampianarana amina resaka communication amin'ny président Rajoelina
Ohatranay manokana zany efa fantanay hoe raha ahoana ny fihetsiky président Rajoelina raha misy zavatra maresy lahatra anazy na tsy maresy lahatra anazy fantanay zany. Tsy haiko le taty arina ahoana ny fomba fijerin'ny président Rajoelina amina situation ohatran'izao. Fa ny zavatra fantatra fotsiny ary zay mety mahavoafitaka le taty arina président Rajoelina tsy tia olona manaratsy olona aminy. Zany zavatra farany tsy tiany. Faharoa faran'izay tsy tia miteniteny olona. Fa izy tsy miteny fotsiny dia hitanao eny amin'ny fihetsiny eny hoe mety aminy na tsy mety aminy le zavatra ataonao. Amin'izao zavatra ataoko zao tsy amin'ny anaran'ny TGV. Satria za amin'izao tsika miresaka zao tsy ao anatin'ny fitantanana TGV. Zay mahatonga anahy mametraka ny tenako ho mpanohana vaty ivelany. Ny mpanohana vaty ivelany ivelany inona zany io? Ivelany TGV, ivelany RD. Oui, ka ny mpanohana vaty ivelany hoe tsy mianan-kendry amin'izany hoe ainao tsy ao anatiny kory ary fa ety ivelany nefa ny io le attitude amin'ny fihetsika ataonao io sy ny azo afototra zany fanontanianao zany. Ohatra fotsiny zao ataotsika izany tsaratsara ary za manao an'io ataoko miaro ny président io sa ny olona manompa ny président sy ny maniratsira ny président nefa samy aty ivelany zo daholo ane zany fa ny okevitra zany amin'ny citoyen dia maneho hevitra ara-démocratique tsy manompa olona tsy maniratsira olona fa za miteny hevitrako amin'ny fanohanako ny filoham-pirenena amin'ny fahitako azy ary fanohanana amin'ny filoham-pirenena tsy maintsy fitenenana ny zay rehetrarehetra tsy mandeha manodidina azy. Ny fanohanana amin'ny filoham-pirenena tsy maintsy fanavahana anazy ao anatin'ilay tontolo izay ataontsika hoe tsy milamina. Le tontolo tsy milamina raha ataontsika hoe misy zavatra miseho eto amin'ny firenena fanatanterahana eo amin'ny lafiny exécutif. Raha tsy mandeha dia ny filoha ve ny diso sa le olona namena andraikitra andehana tanteraka satria zay le hoe exécutif. Miasan'ny filoha dia manao ny plan national de développement izy moa zao fa nataontsika le PEM. Io amin'izay ny namena ny gouvernement ary mamerina foana ary tsy diso tsy reraka ny mamerina hoe ny gouvernement tompoko dia nanao engagement politique eto Madagascar. Ny premier ministre sy ny gouvernement dia manao engagement politique eo anivon'ny parlement. Zay mahatonga zareo mitondra n'ilay PGE zay lanin'ny parlement. Mandeha iny dia anjaran'ny gouvernement, tsy mandeha iny dia anjaran'ny gouvernement. Zay mahatonga ny solombavam-bahoaka manana fahefana mametraka fitsipaham-pitokisana amin'ny gouvernement raha tsy mety aminy. Dikan'izay aiza ary zany ny tena fototra ny olana amin'ny tsy fampandehanan-draraha izay mampitaraina ny vahoaka mampitaraina ny maro. Idirantsika zay le zavatra teneniko aminao hoe ozy ianao hoe tsy mianan-kendry ihany ve tsisy resaka mianan-kendry sy tsy mianan-kendry le izy fa anatin'ny exécutif satria dirikabo zany exécutif zany ny anatina ministère mbola ho azavaintsika koa iny rehefa aveo fa mbola azo azavaina tsara mihitsy fa ny zavatra teneniko fotsiny hoe tsy mianan-kendry na Madagasikara fa za dia olom-pirenena maneho hevitra ohatrany rehetrarehetra ary zany mahatonga ana miteny hoe vaty ivelany satria za tsy mba manana privilège zay foana matetika averiko tsy mba ohatran'ny olona manana privilège ohatran'ny ao anatiny ka miresaka amin'ny filoha fa za tsy miresaka amin'ny filoha na dia Talen'ny kabinetra ary fa maneho hevitra vaty ivelany dia eny amin'ny tambajotra serasera eny no manaraka satria fantako fa io président de la république io dia manaraka zay zavatra rehetra miseho ho an'ny vahoaka eto Madagasikara. Somary amboariko kely le fanontaniana zao mantsy ny manahirana amin'le zavatra ataonareo andry matoa wily na tonga hatramina hoe ielana enao tsy tonga député raha tsy nisy ny tolona nataonay tamin'ny 5 sy 4 arivo ny vadina. Zay le zavatra ataonao anatin'le Facebook, zay le fomba fanohananao an'le filohan'ny republique. Ka raha amboariko zany le fanontaniana dia hoe tsy manala baraka ny filoham-pirenena ve io zavatra ataonao io? Tsy azoko le fanontaniana na Madagasikara raha tsorona zany dia tena mamoaka ny lamba malotonareo na ao anaty vilaninareo le zavatra tsy azoko ao anatin'le amin'izay fanontanianao zay dia zao inona moa ny idiran'ny filoham-pirenena amin'ny tsy fitovim-pijery aminay sy ny député mialatsiny manonona anaran'olona député Rosy.
sitako mihitsy tokony idiran'ny filoham-pirenena amin'izany. Ny zava-misy manko dia zao, za manao publication miantso ny filoha zay mangataka aminareo raha mety dia mba aseho le sary le publication. Capturetsika izy ka ny Cédric raha ohatra ka io ndahoatra io izy io. Ny publication zay nataoko dia niantso ny filoha hoe mba jereo iza ny mbola namana sy ny tsy namana andriamatoa filoha. Dia io misy soratra mazava tsara hoe ny panina dia tsy misy raha koragnina. Aminay be tsy misaraka dia hoe tsisy zavatra resahana ny panina, manoloana n'ilay miavatoro. Dia ny président groupe parlementaire tsisy ninina tenenina sao dia mba manaiky manoloana anareo nefa manondro molotra ho ivo. Fa maninona ny tsisy miteny nefa solom-bavambahoaka lany tamin'ny lista IRD. Iza moa le IRD? Iandrinirina isika rehetra miaraka amin'ny Andrinirina Rajoelina. Zany hoe anaran'ny Andrinirina Rajoelina samboady amin'ny anaran'ny Andrinirina Rajoelina izany na Madagasikara no hetin'ilay député miavatoro mandeha maniratsira any Andrinirina Rajoelina sy ny fitondrana Andrinirina Rajoelina. Ny eto amin'ny firenena nefa milaza fa raha ohatra ka misy solom-bavambahoaka mifindra groupe parlementaire fotsiny zany hoe ao anatiny ao izy miova groupe parlementaire dia hiarany déchéance article 72. Ity tsy vitany zareo tsy niala groupe parlementaire fa tena nivoaka ny assemblée dia nandeha namely ny fitondram-panjakana tena maniratsiratra amin'le filoha tena asiny zareo zony zareo iny amin'ny lafin'ny politika. Fa amiko kosa tokony mangataka zany hoe mba tokony misy etika amin'izay tsy ho lasa jurisprudence eto amin'ny firenena indray hoe raha misy solom-bavambahoaka tsy mifindra izy tsy mifindra groupe parlementaire izy ao anivon'ny assemblée nationale fa afaka mandeha maneratsira sy manevateva n'ilay filohany antokony. Sao dia ho lasan'izay indray rapitso dia iteny indray ny zandry eny ariana hoe fananinona tamin'izao se référer amin'izao situation zao. Zay foana manko ny olana eto amin'ny firenena ka ianao nefa ny tsara toerana ve resaka amin'izay zavatra. Foana moa tsy tsara toerana na Madagasikara tsy maintsy eny amin'ny tambadrotra serasera ve ny resahana an'izany tsy resaka reo ao anatiny ve zay manko ny tena iviny le fanontaniako anatiny eto ianao dia ahitsiko kely na Madagasikara zaho tsy ao anatiny fa ty ivelany za no masamy teny amin'ireo vahoaka tsotra mitovy aminao izay tsy ao anatiny, tsy ao anatin'ny IRD, tsy ao anatin'ny TGV, tsy ao anatin'ny gouvernement. Ka dikan'izay na Madagasikara dia aty amin'ny tambajotra serasera no miteny. Raha miresaka an'io raha nareo sy ny solom-bavambahoaka rosy io zany androany zany hoe olom-bo tendry miady amin'ny olom-bo fidy androany zay manko mampatonga antsika anatina raha mafana miady atrano ianareo no sokajiny olona ao anatin'le inona zany nanazavany ao anatin'le satria anatina politika ohatra zao positionnement ohatra zao rapport de force ny ilaina ny ianareo vomaika na Madagasikara averika any ianao tsy mety amiko tsy afaka ampiasaina amiko le terme hoe miady antrano satria ampanoana fa ty ivelany azo na Madagasikara le izy mpitondra ianao na tianao na tsy tianao anatin'le izy za dia Talen'ny kabinetra zany hoe za dia collaborateur ny ministre azonao rehefa miteny zany zao ny filoham-pirenena na ny premier ministre na hoe alao Talen'ny kabinetra anao io amin'ny ministre dia miala azonao le izy za zany tsy tokony zay mihitsy zany le tiako anehoana amintsika mpanaraka eto hoe za tompoko tsy mety ino zany tsy mety atao amiko le miady atrano satria izay sy ny député rosy za tsy IRD izy IRD le resaka hoe ela tsy lany teo na ohatran'izao satria le zavatra nisy rehefa nanao an'ity ny adresseko tamin'ny andriamatoa filoha dia tonga dia ny député rosy no tonga dia sady nanao menace moa hoe sy ny resaka tenenina hoe tsy mankasitraka an'io fa io fomba fiteniko hitantsika amin'ny écran iny zany no hoe mariky ny tsy fanajako ny filohany antemeran-doolona izay tena mariako eto fa ohatran'ny reny io amiko ary zaho
nefa nisy fotoana niarahanay tamin'ireny fotoana ny teteza mety reny za moa sanatry mivava tsy hoe amofo tamandreto fa zay sy ny zanany raha tompokila de tena ohatran'ny prala tena ohatran'ny prala ka tsy za zao mihitsy no andeha haniratsira na ampiseho tsy fanajana amin'ny ramatopanina fa ireny zavatra reny de karazana sonnette d'alarme hoe fa ahoana moa no tsy miteny satria solombavam-bahoaka ireo olona ireo tokony mba maneho hevitra ny filohan'ny antenimieram-pirenena manoloana n'ilay zavatra atao zareo sy ny filohan'ny groupe parlementaire zay bisy any zareo zay ny tadiaviko idirantsika ihany ny fitambarana zo fa alefako tsikekely satria tena manahirana mantsy androany andrimatoa ilia de miresaka aminao a fa anareo samy ao anatiny ao mivoaka tsy haiko raha mba hitanao fa efa misy oronina tsara ihany mivoaka ary mampiseho fa ay ty wili ty tamin'ny fotoanandro ny anisan'ny petaka manaratsy manivaiva an'izany mapary zany tamin'ny fotoanandro de mivoaka any zany vidéo zany androany a ianao indray le fatra piaro ianao indray le fatra miresaka an'le mapara sy le fitondrana ka tsy fantatry hoe manahoana ihany koa raha irefere am'izay le tanora any arina sy ny zanaka any arina zay le éthique politique zay inona ny anazavanao anatin'le le jurisprudence aloha ny teneniko teo a raha miresaka jurisprudence de miresaka an'le article 72 raha ohatra ka tsy ampiarina raha tsy mametra-pialana ireo solombavambahoaka zay nanapa-kevitra ny mpanohitra ay zay avelako any mohino ny resaka vidéo ny resaka vidéo dia tsy haiko moa inona marina amintsika gasy natao hoe manopa sy maniratsira satria za de tadidiko tsara ny zavatra ny teneniko fa nametraka hoe nampitoviziko amin'ny hoe nivadika tamin'ny TGV tamin'ny alalan'ny mapara ny flou tamin'ny fotoanandrony ny antony a de satria za de anisan'ny TGV tsy nankasitraka an'io mapara io tsy mampaninana mihitsy miteny an'izany eto ny tsy tiavako tamin'le mapara de tsotra andeha ilatsaka filoham-pirenena de marobe le antokony fangaro tao anatiny any ka tafiditra tao hatramin'ny olony tim tamin'ny fotoanandrony etoko milaza an'izany ny solombavambahoaka zay ny soloana nanoloana tany a Fédériveste zay lasa vice-président ny assemblée nationale tamin'ny fotoanandrony izy moa am'izao fotoana zao de nalain'Andriamanitra nanao anazy paix à son âme fa izy no natao candidat nefa de olona tim na niaraka tamin'ny président Ravalomanana tamin'ireo fotoana tsy za rery ahoana moa no raha ohatra ka manao ouverture any amin'ny pro amin'ny pour ny mpiaraka tamin'izany fotoana zany tsy olana fa nanao ouverture tany amin'ny mpanohatra tsika de za nisan'ny nanohatra ka tsy nankasitraka ny mapara iny de inona ny vokan'le mapara rehefa tsy eo Andriamatoa Rajoelina inona nisy mapara 1 mapara 2 mapara 3 ny vakivaky le izy ary izany niala ireo le olona tsy TGV no niala voalohany nanamafilarana tamin'ny HVM zay le zavatra nisy ary tsy mamenatra anany ary mbola mitany zao nan'izany hevitra zany na Madagaskar hatram'izao avokoa tsika zao ny RD mbola mitovy an'le mapara ihany fa ny anarana fotsiny samy hafa de olona tsy TGV koa ny amarony fa olona avy amin'ny antoko hafa de am'izao tsika miresaka zao ilay antoko ao anatin'ny RD ny filohan'ny antoko anatin'ny RD andeha ilatsaka filoham-pirenena de izay zavatra zay ve zany de hojerena fotsiny tsy hitenenana mbola manohatra ny IRD ihany koa am'izao tsika miresaka zao na Madagaskar ary mbola manamafy ihany hoe aoka rehefa TGV ny antoko ny flou de rehefa ilatsaka de TGV de ny antoko TGV raha zao miantsony amin'ny hoe andao hiverina amin'ny TGV raha vao any URD coalition maro samy hafa zay ny hevitrako am'izao zany hoe reo URD izay nanapa-kevitra ny andeha hiala amin'ny Andriamatoa Rajoelina de tokony mametraka fialany zareo ary za mino fa manatsara bebe kokoa ny endrika ny zareo eo amin'ny vahoaka ary zany ny fametrahany zareo fialany zay de efa tsy mitovy hevitra itsony amin'ny Andriamatoa Rajoelina ka de apetraka anay samboady fa zay de hiala de ny suppléant zareo aveo no miakatra misolona zareo zay de mba madio le politique ny tiako tenenina zany hoe raha le éthique politique anao zany ianao zany mietreritra hoe normal io
fa ny olona no tsy normal ao anatin'ilay izy raha mivoaka le vidéo andro anao malohana resaka historique ohatr' zany tsisy dira mivadika ave zany raha nieritseritra ao tsisy diran'ny amina manokana zao constatation nataoko tamin'ireny ary tena miteny mihitsy hoe zao le fahadosoana tamin'ireny ny teny ny fahadosoana tamin'ny resaka hoe nasivana le mapara satria karazany discady tao anatin'le izy nefa moa mbola naverina le izy aveo taty amin'le IRD fantatro ny mahatonga an'io satria io ne fitiavanamana be loatra io lasa défaut koa io indraindray ary zay no azo lazaina hoe mety ho défaut ny Andriamatoa Rajoelina tia namana be loatra fa rehefa namana ka rehefa mbola mahatsiaro de raisina kanefa le olona tsy mahatrapa an'izay zavatra za zao tsy misorona miteny androany hoe hoavindray ny fifidianana ubetsaka ndray ny antoko aleo le antoko raha iaraka amin'ny TGV de manao déclaration fotsiny zahay dia manohana ny TGV fa tsy hoe manangana an'le plateforme fa na hoe manao anio ao anaty le fifidianana filoham-pirenena fa rehefa tonga ny fifidianana solombavam-bahoaka de samy mandeha amin'ny camp misy anazy ianao ve mieritreritra fa olany filohan'ny repoblika ny filohan'ny Rajoelina raha ny TGV fotsiny no ilatsahany sy manohana azy amina fifidianana filoham-pirenena zany tatsika zany zao reny ohatra hoe ny intime markaravalemana de tena hoe tiako Madagascar fa raha io etotsika hoe code de popularité an'Andriamatoa Rajoelina androany raha io le situation androany io mino venao fa ny TGV avita ampandany azy ho filoham-pirenena tsy mila ny coalition am'ireo atoko maro samihafa sy ny vondrona IRD amin'ny fifidianana dia natao andresena lahatra ny olona rehetra donc adidin'ny TGV no mandresy lahatra ny olona hiaraka aminy na hiditra anao TGV le olona na hiaraka amin'ny TGV le fikambanana na antoko hanohana ny kandidany adidin'ny TGV zany fa raha ohatra ka hoe TGV rery fotsiny tsy malany an'ny flo Andry Rajoelina zany aloha defa itsoriny zany zavatra tsy hodikodinany zany resaka zany fa zay le ilana le fifandresen-dahatra zany hoe ny zavatra tadiavina raha tian'ny TGV tsy ho voailikiliky rehefa tonga ny fotoana matetika de tokony tsy miditra tsy atao zany resaka plateforme zany any anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka fa aty amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika azo atao manangana plateforme satria olona anankiray no toanana fa rehefa tonga ny fifidianana solombavam-bahoaka samy milatsaka amin'ny antokony de any anatin'ny groupe parlementaire am'izay rehefa aveo no mifanatona raha ohatra ka hifanatona fa le zavatra tsy mety manko na Madagasikara misy olona efa fantatra fa tsy olany filoham-pirenena zany mihitsy de misarangotra amin'ny président Rajoelina izy mba olany fa mampalahelo rehefa tonga ao izy no mitsangana fahavalo voalohany de hoana moa zany mba fantatra anao moa fa ny président groupe parlementaire ny IRD ne ka olona mivoaka vao amin'ny antoko MMM nefa ny filohan'ny MMM efa manangatsanga ny latsaka filoham-pirenena za moa mbola tsy nahita anazy nanao déclaration efa hita koa efa niala aloha izy ao anatin'ny gouvernement ary efa manao ny hetsika manomana am'izay izy de ahoana moa zany zao ny eritreretana an'izany ato le solombavam-bahoaka mitondra ny anarany Andry Rajoelina nefa ny antokony efa ery atokotany ery efa andeha hilatsaka de tsika zany zao eto Madagasikara misy tendance anankifiry ny anankiray voalohany mpanaraka ny fitondrana pro fitondrana ny IRD zany ny anankiray faharoa mpanohatra ary ny RMDM sy ny karazany de iza zany zao natao anarany reto le solombavam-bahoaka manao miavatoro reto ataotsika mpanohatra izy nefa mbola mitondra n'ilay titre IRD ataonao IRD izy nefa izy mitondra nefa izy efa manohatra n'le fitondrana de lasa misy sary mikorotana eo anivon'ny vahoaka ny saim-bahoaka zany am'izao lasa ny mpanao politika no manakorotana azy raha ohatra ka raisin'ny vahoaka ho fanakorotana saina mialatsiny fa nenay sy ny député Rosy zany mpanao politika ary mba mpanaraka tsara aiko tsara ny zavatra mampalahelo ary mampatezitra ny député Rosy ato anatin'ny fitondrana fantako tsara zany fa ny zavatra misy zany am'izao fotoana zao de satria izy manko miainga am'le fanaokevitra daholy fantatrao tsara ianao zany zao efa malaza mihitsy no misy huis clos ary nisy an'ireny fivirina zay mbola
resatsika ihany koa lalana aveo makasika an'izany ataontsika hoe filoham-pirenena mampiantso député zany tsy fantatro aloha raha ara-dalàna fahitanareo an'izany fa ianao manao publication ny amin'ny hoe tsy tokony hitondra telefona sy ny maro samihafa resaka hoe misy autruche ao anatin'izy efa tsy mifampatokontsony ve zany nareo androantsika miresaka io ny antony mampatonga ny Willy miresaka an'ireny zavatra reny le izy zany tsy tokony raisin'ny mpanao ny solombavambahoaka IRD hoe Willy tsy tia na hoe tsy mankasitraka ny IRD tsy tokony zay zany za zany tena mangataka am'zareo tsy hany nitondrasana azy ary ao amin'ny solombavambahoaka IRD io de tena mbola betsaka ihany koa no mankasitraka an'ny président Rajoel tsy manao an'ilay vatibadika ny zavatra anankiray tsara tsarotsika ary tsy tsara iodikodinatsika na Madagasikara dia ny fahatezerany solombavambahoaka sy ny fimenomenoman'ny solombavambahoaka tamin'ny resaka 4-4 aloha ny anankiray ary aveo resaka motion de censure zay zany zavatra anankiray matoa misy ny 4-4 sy ny motion de censure dikan'izany zany misy olana misy olana eo anivo ny mpanatanteraka sy ny solombavambahoaka ny mpanatanteraka tiako resahana eto dia ny premier ministre eo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka efa misy lony ao ka ny afara tamin'iny tsika ho avy aty ivelany itsika mpanaraka politika avy aty ivelany dia zay zavatra officiel foana no jerentsika tamin'ny motion de censure iny hitatsika dia le taratasy nataon'ny filohan'ny assemblée nationale hoe zay hoe tsy manakery ny aniny sy hoe reo député na neo hevitra hoe zay tamin'iny tsy nanao somi fa zay ohatran'izao zao zay le zavatra nisy tsy zareo ao anatiny mahay aniny ny IRD mbola tsy nanao déclaration hoe inona ny natonga aniny fa nefa kosa ny sonita ty ivelany nefa ny popoka be ny isany firy tsy haiko 500 sa firy ny isan'le sonita ty ivelany de ireny rehetrarehetra reny zany na Madagasikara misy koa moa ny député Rosy le olana ny tamin'ny resaka ministre ny kolotsaina zay tena naseho ny miariary le zavatra misy koa moa reny avoakany zareo anatin'ny tambadrotra serasera hoe ny ministre ko no ao amin'ny population nanompa député na hoe masantoko zany rehetrarehetra zany efa nazavaiko ihany moa zany hoe tena zavatra tsy misy kosa zany satria azo porofona misy vidéo le izy olo-tsotra no nandray fitenenana ny tenen'io zavatra io nanao an'le député tao an-tanàna ny masantoko fa tsy hoe ministre za tsy hoe miaro amin'ny ministre koa fa tsy possible izy anao an'izany hitatsika izy olona tsy ngamba tsika tsara nahita anazy nany ho hevitra ny anatin'ny tambajotra serasera na hoe naizanaiza olona tsy mpiteny izy ka zay zavatra zay zany hitako lasa ohatrany hoe niteraka lonolony sy lasa ohatrany hoe fifampirafesana mihitsy ngamba ao anatin'le izy ka raha ohatra tsika hiteny le resaka huis clos teneninao io resaka communication na Madagasikara ary somary nampomena mo le izy fantako tsara mihitsy ary avy mpanao an'izany zay ty fa mba efa mba nandalo kely teo amin'ny assemblée nationale tao na de olona nitendrena ary tamin'ireny teteza mity reny ka fataonay ny manao huis clos fa le huis clos nataoko eo fananiko ary nataoko majuscule daholo izy satria fanafoizana anarany io ny zavatra nisy tamin'iny nisy fionana toizako am'le teninao nisy fionana izay natao ny filoham-pirenena rehefa tsy afenina moa satria efa navoaka ny zareo ihany le izy zareo tao anatiny ihany mameny le vaovao aty ivelany nisy fionana zany natao ny filoham-pirenena tamin'ny antokony izay mana misy ny sasany misy député ny sasany tsy député fa hoe ny antokony navorony de za zany tonga de netiko tany am'le hoe raha nuance ny jerena raha amin'ny fahenonana azy amin'ny vava raha phonétique de hoe huis clos fa ny ana le huis clos tao anatiny satria fa naheno fa hoisy resaka Willy ao anatiny zay le oui voalohany fa le CL sy OW misy anarana daholo toin'io de tsy te hiteny afaka tonga de avokany hoe tsy mety satria inona no mahatonga ny lisy hoe farafezana anarana satria anazavana azy aminao ny satria ny zavatra misy zahay reo zany le anaranareo no tena tsy de mety loatra amin'ireo solombavambahoaka sasany zay tena hoe angatahana hoe nieritreretin'ny sasany zany angatahana amin'ny filoha mihitsy hoe alao reo aisany reo sy ny karazany
zay ny zavatra nisy tena hoe karazany hoe tena ipetaka anay ao anatin'le fivoriana de huis clos phonétiquement huis clos le fivoriana mitokana fa aty amin'ny fanoratana indray abréviation le anaranay vitsivitsy misy avy any ivelany izy io de misy moa ny eto toerana fa ny anahy ihany noteneniko satria za mo no eto zany de zay natonga ny zavatra iny efa fantako fa tsy maintsy hiteraka resaka le izy ary zay le zavatra fina tiana atongavana zany aminareo reo sy le anaran'ireo am'le hoe za araky le teneniko aminao hoe iresaka momba anay ireo zany zany hoe nisy information zany azoko hoe ipetaka anareo reto nyresaka ny sasany ao rehefa eo amin'ny président ao de zay nafoeziko fotsiny le anarana nataoko le natongavany tao anatin'le hoe huis clos de ohatra zay le fandeha fa ino moa tsy mainona fa stratégie na communication ny zavatra tiako fotsiny aloha ina mampatonga anao miteny hoe tsy asina telefony na autriche ny tariny ao anaty satria fantatro fa iresaka anao ve ny mahatonga anany teny an'iny indray efa fantatro fa misy mpanome vaovao aty ivelany io olona vany ivelany ane ary tsy atao Madagasikara ny mandeha mamoaka an'ilay le resaka ny fanaovana tao anatiny na Madagasikara ary tsy olona IRD na TGV fa any amin'ny mpanohatra ka zany rehetrarehetra zany no etiko mbola itenenana hoe safidy politika tsy de nety ihany le nanao an'le hoe mapara sy le IRD fa raha tena natao TGV io tena miterenao fa aiko daholo izy ny tena TGV ao amin'ireo député reo tsy andeha hivadika amin'ny président Rajoelina zany za matoky azany zavatra any fa io moa rehefa maro ny ao an-trano dia samy manana ny heviny ao anatin'le zavatra ka zay zavatra tsy mitovy mihitsy raha samy ao anatin'ny frustration ny IRD député tsy mitovy ny tena hoe TGV voataiza ry anatin'ny antoko sy ny olona sasany izay manana ny lehibe ny antokony sy manana ny tanjona ny antokony ao anatin'ny vondrona anankiray ny zavatra anankiray ihany koa zany raha ohatra ka miresaka zany tsika amin'izao fotoana zao ao anatin'lay ataontsika hoe fiomanana ny fifidianana androany zany satria anao anisan'ny takiny amin'ny hoe anetsehana an'ireo pomba ny fitondrana raha ohatra ka mijery an'izay tsika tsy efa karazany pré-campagne ve io zavatra ataon'ny fitondrana na manao vaty fototra na mitokana sy zavatra etsiketsika rehetrarehetra atao androany sy ataon'ny filoha sy ny olona rehetra mandray ny filoha ny faritra io andrimatoa Wilfried mbola miresaka hoe rapport de force hafa andray ianao sy démonstration de force hafa andray ao anatin'izy na Madagasikara tonga de ampiarahako amin'ilay communiqué nataon'ny communauté internationale zany resaka anao zany fa mifanakaiky zany lay fanoherana n'ilay déclaration nataon'ny ministre ny intérieur le mahakasika le famorina olona za zany de tena gaga amin'ny communauté internationale manoloana ny communiqué io zareo de tena mametraka tsara na Madagasikara fa de hoe tokony amina famorina olona réunion publique puisse être restreint pour protéger la sécurité publique de toute restriction doit être proportionnelle aux nécessaires et non discriminatoire. Alors est-ce comme nous foutons les ici zany hoe les réunions publiques ntenen'ny ministre ny atany dia tokony atao izy ao anaty salle zany hoe ho any zay rehetrarehetra iomana handeha hilatsaka filoham-pirenena io anaty salle fa ny fitondram-panjakana kosa dia afaka mamory vahoaka de eo zany ny olana satria vao miteny fitondram-panjakana ilay ministre ny atitany de tonga de rasin'ny olona hoe propagande fa iandry Rajoelina mbola tsy déclare hoe ilatsaka dikan'izany mbola tsy candidat andrimatoa andry Rajoelina amizao fa mbola mpitondra fanjakana zany hoe tokony tsy tonga de tereko masaka ohatrany voalobojazo ohatr'izany kosa fa manjary mampiady ny praitany razany misy ny fitondram-panjakana manao ny asany tonga ny fotoana metrahany fialana fa ilaza ilatsaka andrimatoa andrinirina Rajoelina de manomboka eo izy vao candidat manomboka eo izy de tsy maintsy
miatra am'le lalàna ho an'ny olona rehetrarehetra zay zandresanao zany langasy politique zany aloha ny vahoaka tsy barabaraitsika andriamato ilia tena manabarabara ve fahitanao an'izany tsy io tsy any amin'ny hoe nilaza izy na ilatsaka na tsy ilatsaka fa voafetsika io dia fantatry ny olona hoe misy nataontsika hoe politique tanjona politique andriamato ianao ve mino androany fa tsy manao pré-campagne na ny fitondrano androantsika miresaka io zany na Madagasikara ny tombony azon'ny olona eo amin'ny fitondrana raha lany izy zany hoe manaiky zany ianao fa manao pré-campagne ve fitondrana androany na anao pré-campagne na tsy anao pré-campagne izy tsy manao ny asany na Madagasikara raha andeha hizara fanampiana ho an'ny vahoaka ny Ministeran'ny Population tsy maintsy ny filoham-pirenena no entiny eo rehefa tsy afaka amin'ny filoham-pirenena zay vao afaka manendrolona izy solo tena azy ary zany fizarana fanampiana ho an'ny vahoaka manalina manetsiny zany tsy vita anaty salina na Madagasikara raha ohatra ka andeha hitokana lalana mbola filoham-pirenena mahita hoe tsy fahazakana ny atao fifaninana ny ataonareo fitondrana androany maninona ny fanjakana afaka manao fa maninona olona afaka tsy afaka manao adala ve zany fondrona iraisam-pirenena manohatra an'izany zavatra zany izy tsika efa miteny fanjakana mijoro na Madagasikara ary ny eketsika tamin'ny lalam-panorenatsika safidy nataotsika io ny safidy zay nataotsika tamin'ny 2019 mbola tsy tapitra hatramin'izao mbola manatanteraka ny vely rano zay nataony teo amason'ny vahoaka fianianana manko fa tsy vely rano fianianana zay nataony tamin'ny constitution teo amason'ny vahoaka ny filoham-pirenena adidiny zany rehefa manakaiky fifidianana ve zany izy de lazaina fa manao pré-campagne tsy maintsy anakaiky fifidianana foana izy zay vao miala satria raha misy an'le 90 andro de tsy maintsy ametra-pialana izy raha ilatsaka ingelangasy politique misy foana ianao mino fahasana fanjakana zany filoham-pirenena miteny hoe champion sa ao anatina asana fanjakana ve tsy efa fofofofona pré-campagne ve zany hoe vao mahita anahy de mipipiaka loatra sy ny tary ianao mieritreritra fa anatina kabary normal anampitondra normal ve zany fa tsy fofofofona politique zany tompoko na Madagasikara tsika kay maninona manao fomba fitsarana miala amin'ny lalàna zay efa neketsika raha hoentitsika amin'izay le izy de tsy ho isy malagasy ifandray intsony eto satria ve zany hoe mbola tsy niteny le filoha za ilatsaka raha efa niteny ilatsaka manko izy de mbola tsy mampaninona anahy koa zany hoe iteny daholo ny olona zay fihetsika rehetra ataony de satria ilatsaka izy mbola tsy niteny hoe ilatsaka mihetsika kely le filoha dikan'izany ve zany zao zany tokony ataony andry rajoelina zany zao de mihidy ao iavoloha tsy mahazo mivoaka intsony fa raha vao mivoaka ao izy de pré-campagne miarahaba olona izy de pré-campagne mikabary izy mba indraindray olombelona izy fa tsy hoe ihany mba afaka misangisangy izy mba afaka manao mampime izy satria zay le maha olombelona de mialana ve le maha olombelona filoham-pirenena izy androany filoham-pirenena amin'ny malagasy rehetra garant l'unité nationale androany eny fa na lokona antoko ary tsy tokony mbola hoanaovany filoha raha mbola filoham-pirenena izy ka andraso iresaka lokona toko sy ny karazany mialatsiny fa rehefa nanao propagande izy de naseho any daholo ny asany de ataony sy ny lokon'le trano zay ataony natao miariary hitan'ny olona rehetra ny photo 3D hitan'ny olona reny ary anisan'ny naresy lahatra ny olona ifidy anazy de rehefa lany zany izy tsika ny safidy an'le démocratie zany hoe lalàna ny maro anisa rehefa lany izy de manatanteraka an'iny ka raha tanterahany reny de ataony loko mena na ataony loko mavo le izy de ina ndray ny tenen'ny olona mamitaka rajoelona fa tsy maintsy le araky le sary hitan'le olona nampanantenainy no tanterahany na betsaka io na kely le vita fa itsika fotsiny zany ohatrany hoe manao maka préjudice ao anatin'le izy ary zay le tena olana satria mora rangitiny raha betra tokony manaiky tsika hoe filoham-pirenena misy fitondram-panjakana eto raha ohatra kosa indray za zao za manokana nanao faneho-kevitra any amin'ny tambajotra serasera hoe aza oka mba tenenina andriamato filoha reny olona manakatsakan'olona reny satria lasa ohatrany hoe manome ohatrany hoe ny fitondrana indray zany no mampalaza n'le olona sy ohatrany hoe mampiseho faiblesse zany fa aleo ny lalàna iny fanambarana nataon'ny ministre ny ady-tany iny de hoe rehefa samy amory olona zao ny zavatra tsy takatra atsika na Madagasikara reo olona rehetrarehetra ilatsaka reo de olona samy maniry anao soa ny tanindrazany
hitondra ny traikefany eto amin'ny firenena fa samy manana ny ety manana ny sasany mety nanao business na volamena nanao business zay tsy fatako rehetrarehetra zany bebe ny volamena azony bebe ny vola ampiasainy ny sasany koa mety nanao business na volamena fa mety kelikely ny volamena azony dia kelikely ny vola ampiasainy fa ny sasany tena hoe entiny tany fitiavatany razana fotsiny izy dia mba manana hevitra izy alana amin'ny olana eto amin'ny firenena dia mitsangana izy ireo olona ireo tsy mitovy fa efa mividy raha ohatra ka ataonao anatin'ny salina izy azonao dia dikan'izay mitovy daholo fa rehefa feno ny salina anjarany mijery olona hoe iza daholo ny olona marisy lahatra olona fa misy ny sasany zany manambola izy hitateran'olona ampanaovany akanjo anentanan'olona dia feno folona eo aminy fa misy ny sasany ray le resaka hoe mizana tsindrinila mahatonga amin'ny mpanao politika mitaraina androany sy malahelo androany zay io ka izay enao gagy anao mahita fanekevitry ny ramatoa ministre ny serasera androany sy ny fandarana atao mahakasika ny urara resaka fanambarana ny amin'ny famorim-bahoaka io dia io zao fa navoakan'ny olona koa ny ronapeo tamin'ny fotoanandro zay nitaika an'izany droit à la manifestation sy ny maro samihafa ny liberté maro samihafa ka tiako tenenina dia zao Madagaskara ohatra ny raisiko fotsiny iny fa mitiako tenenina dia hoe maninona ny fanjakana ny matahotra mpanao politika amory vahoaka androany tsy matoko tena tsony ve le fanjakana androany za moa zany raha tao anatin'ny raha za manokana manana ny hevitra raha za manokana aloha za tsy matahotra ny amory vahoaka raha za manokana io famorim-bahoaka io fa hain'ny olona rehetrarehetra daholo tsy midika hoe rehefa mavory vahoaka ianao dia hoe hifidy anao le vahoaka ka manina nefa ny tsy avelanao zay le olana le zavatra misy a dia zao itsika mitady hoe mba tena zavatra hiteraka sécurité publique ozy le soratra ny communiqué ny communauté internationale tsy teny any puisse être restreint ozy rehefa koatra fitondrana ve dia tsy miteraka sécurité ho an'ny public fa ny fitondrana miteraka sécurité ho an'ny andraso aloha ny fitondrana tsy andeha famorina politika fa manao asa fanatanterana ny programme n'asa ny fitondrana zany hoe tsy mbola nahita fitondrana nandeha namory vahoaka tsisy ninino natao fa dia hoe hanevateva olona fotsiny mbola tsy nahita gouvernement na fitona président république nanao an'izany hoe andao indray mory vahoaka dia hitanisany tsy mety ataony mpanohatra fotsiny sy anevateva mpanohatra fa matetika ny filoham-pirenena rehefa andeha ny amorina vahoaka amonjy 29 mars izy andeha hitokana fototrafitrasa izy dia tsy maintsy misy vahoaka fa za mbola tsy nahita ny andriamatoa Andrinirina Rajoelina dia nandeha nidina teny an-tsena dia hiteny hoe ahoanareo eto dia ahoanareo vahoaka raha zay ny nataony dia ozy hoe anao propagande izy fa miaraka izy andeha ohatra teny andoharany fotsy akaiky ny fesany dia nandeha tongotra izy fa ny zavatra le tenen'ny ramatoa ministre ny serasera mba naheno tamin'izy iny rehefa ohatra ozy ka tsy laitra ny vahoaka tsony dia ny vahoaka no miakatra eny anarabe zay le teniny fa tsy hoe vahoaka tomina karamaina sy amena t-shirt dia andao eny anarabe zany hoe tominy mpanao politika tsy mitovy zay na Madagaskara fa manina ny fanjakana no matahotra hoe misy mpanao politika mamory vahoaka sisy fanjakana matahotra inona kaya ny sécurité publique atahorana amina mpanao politika mamory vahoaka ivela amin'ny fitondrana tsisy azonao valiana mahitsy zavatra ianao misisika foana any amin'ny resaka fahatahorana manko ilay fitoviana zany andraso amina tany républicaine nametraka nametraka an'le hoe misy ny solotena-mpanjakana sy ny OMC eny anivon'ny toerana rehetra isan-karazany reny olona reny manana ny fomba fijeriny mafantatra ahoana ny toetsain'ny olona ahoana ny tempérament'ny olona ny amin'ny tanàna misy anazy reny olona reny mafantatra tsara ohatra ny ahoana ny fomba namoriny ireo mpanao politika tsirairay avy ireo ny olona eny amin'ny tanàna misy anazy misy olona araka ny teneniko aminao zany dia hoe tomina ary indraindray fananina tao le provoquena an'le izy mazava ne ny tenin'ny andriamatoa ministre ny aditany aleo ao anaty salle ary zany tenin'ny ministre andriamatoa aditany zany gaga mahita an'le communiqué satria mitovina ny zavatra tenen'ny ministre ny aditany sy le zavatra tenen'le communiqué fa ny communiqué indray ohatrany hoe mampiditra indray hoe tsy ekena le izy nefa izy ihany atao anatiny hoe mba restreint mba hiarovana ny sécurité publique raha zavatra restreint zany amiko dia zavatra amina toerana mitokana dia izay no natonga ny ministre ny aditany zany hoe aleo any anaty salina le izy amin'izay fotoan'izay na Madagaskara ireo candidat rehetrarehetra reo dia samy mitovy daholo satria olona samy anaty salina aloha
rehefa mandeha am'izay propagande vao samy mamory vahoaka fa am'izao zany tsika de efa mahita hoe misy candidat zao any mamory olona tsisy mahita satria any anaty salle izy manao fa misy candidat sasany tonga de manana moyen bebe kokoa izy de andao ary avory vahoaka zaraina t-shirt zaraina an'izao rehetrarehetra de izay zavatra zay tsy mitovy de lasa tsy même tsy mitovy zany tsy même pied d'égalité ireo candidat rehetra fa tokony kosa aloha alohan'ny nilatsahana mba hiezana ny itovizana zany ary zany ane ny divan'ny mpanao politika an'le fanovana n'le lalam-pifidianany ao amin'ny senie mba hitovizany ny candidat rehetrarehetra ianao mahay tsara mihitsy fa ny antoko politika rehetra zao de miady hoe mba aloha mba hiferana ny fond de campagne azonao hiferana ny fond de campagne nefa mbola atao anatin'ny pré-campagne ary misy efa manentana olona miaraka amin'ny t-shirt miaraka amin'ny solo miaraka amin'inona nefa misy ny sasany mandeha tomobile izy de miona amin'olona ry anaty trampokon'olona na zavatra otra zany de efa misy sahady tsy fitovizana eo anatin'ny pré-campagne de zay no mahatonga ny fitondrana miteny hoe aleo ao anaty salle aloha no miona de samy mazaka olona 500 io na samy mazaka olona 1000 io fa anaty salle zay zavatra satria ianao samy mafantatra fa amintsika le zany ohatran'ny olona mijery spectacle zay mavorivory olona betsabetsaka kokoa no ohatrany hoe izy ny tena efa favori ianao ianary milaza teo hoe tsy mavory olona ngeny voatery olano ka ohatrazay tsy référence ho an'ny fanjakana le olana ao anatin'le izy fotsiny lasa hyperturbe le ordre public ary asan'ny OMC no mikendry an'izany zavatra any ahoana moa ny tenenantsika fa azay manko ny zavatra tena manahirana anatin'le fiarahamonina eto amintsika ahoana moa ny tenenana hoe Ian Rajoel no nandiraka ny force andeha anakana an'ireny olona ireny fa maninona kay vao misy zavatra mihetsika de hoe le flou foana io zao ny flou ravalomanana zao vao hitatsika any manjakandrina sy ny tariny zay nilazantsika hoe tsy mazaka demokrasia ve zao fahoana moa tsy mazaka fifaninanana ve zao fanjakana zao tena samy manana ny fanaovany communication faraza manokana mba anisany ao anatin'le fitondrana mbola tsy naheno mihitsy instruction namen'ny premier ministre zay lehibe ny sécurité sy ny administration eto amin'ny firenena mbola tsy naheno instruction nameno tsy mahatsy eke ny rianina na rianina mandeha manao an'izao fa matoa iny déclaration iny fanambarana nambaran'ny ministre ny intérieur iny no navoaka de mazava zay fa ireny zany zao ny avy amin'ny fitondram-panjakana ary tokony mba jerena amin'ny fo madio izy maninona moa raha samy ohatra zay tonga ny fotoana raha ohatra ka ilatsaka filoha ny président amin'ny aperinasa de tsy maintsy manao an'iny kosa izy fa raha tsy manao an'iny izy eo vao manomboka tokony hoe tsy ikeraina am'izay ndre matoa Andrinirina Rajoel ny anahy zany eto mialatsiny fa angamba ianao mety mahita fa ny anahy Andrinirina Rajoel ihany Andry Rajoel ihany ny anahy no teneniko eto fa za tsy miarieride na maparana izy zany fa izy zany no resahako eto eny ary anisan'ny vaovao malaza tsy azontsika hodirana aloha amin'ity androany ity mba antaniko kely fotsiny ny hevitra mahakasika an'ireto raharaha video recherche mafy be ho an'ny tale général'ny orinasa JIRAMA teo aloha anankiroa na ny Andriamatoa Vondrendriamanga ihany koa Rivo Radaniel ihany koa de misy anankiray ihany koa moa zany zay navoaka teo ihany koa fantatritsika Andriamatoa Rakotoarson efe zay fantatritsika ihany koa zany fa miara-mivoaka mitsangandavatra salama zany satria bianco neto mivoaka zany vaovao zany ianao ve mahita hoe mandeha am'lony zavatra misy eto Madagasikara eto ianao ve mahita hoe lojika ihany zavatra misy ao anatin'izao fitondrana zao ianao ve mahita fa tena miavaka tokoa zao fitondrana zao tsy toy ny enimpolo taona lasa fa tsy tokony ho anaovana fanadihadiana nga le tale généralny JIRAMA no mahatonga an'izany remarque anina Madagasikara zany azadintsika fa oui te hiteny fotsiny hoe olony fitondrana nametsaka an'ireo androany nivoaka reny misy milaza fa hoe maharatsy sotrita misy milaza hoe anivela sy ny zavatra misy ny fantaniko de tsotra hoe normal ve zany amin'ny wili amiko manokana zany reo olona rehetrarehetra reo ary tsy reo rery ny olona nitatana ny JIRAMA misy olona hafa koa nitatana ny JIRAMA fa maninona tsy voatonina
Mandreza mba tiako antanina amin'ny Bianco. Satria samy mahafantatra tantara daholo eto. Fa misy fianaran'olona tao anatin'ny jirama io fantatra nanao zay zavatra rehetra nataony azon'ny Bianco refesina tsara hoe ahoana ny fananany teo alohan'izy Talen'ny jirama, teo ahoana ny fananany rehefa niala tao izy angamba tokony azo atao fanadihadiany zany. Fananinona reo olo reo raha izay. Faharoa hoe aiza le olona tadiavina le olona sy ny karazana ka matoa zany mety efa ataontsika mety efa netinety izy de zay manko ny zavatra matetika misy eto Madagasikara rehefa metimety eto de mandeha any andafy. Zay foana ny zavatra misy ataontsika manao zay atao de rehefa anina de lasa makany andafy. De mety mba ohatran'izay izy fa nenaha fotsiny moa za tsy manan-kambara satria mino fa mbola betsaka ny zavatra raha resaka kolikoly. Misy olona ne magaga malaza tadiavin'ny Bianco nefa hitanao eto Antananarivo eto ihany. Fa za koa mba tia metraka an'izany fanontaniana zany hoe mety tsy hitan'ny Bianco satria mba olombelona koa moa Bianco tsika mbola tsy manana an'ireny caméra de surveillance manara-penitra be lavoleta be reny fa amiko zany de hoe tsy hitako fa raha matoa zareo mitady an'io de misy dossier any ary misy zavatra tokony ho adiadiany zareo sy ho fantariny zareo satria ahoana tokoa moa ty jirama ty tsy mabety misy farany mihitsy ny resaka fa de lasa vasale izy io ka za fotsiny magagana hoe ahoana marina ny tena politika fa maninona tena voalova eny jirama eny amin'ireny bâtiment public rehetrarehetra reny tena voalova reny tena mandova reny ohatrinona ny jiro lany eny anivon'ny campus universitaire ohatrinona ny jiro lany mba tena voalova reny zavatra reny zany tokony ho jerena tsara daholo ahoana fomba hitantanana an'ireny mba tokony amin'izao fotoan'izao ve tena ny mpiasan'ny jirama anankiray ve tena malany herinaratra firy de zany zavatra rehetra zany manka gagné daholo ao anatin'ny jirama de ahoana ny anaovana an'izany zavatra zany ahoana izany nametraka an'io sangyong power eo lasa misy jirama eto de misy olona indray mikarama eto mandray ny vola vao amin'ny jirama de ireo olona ireo indray mamaritra an'le jiro aty amin'ny mpanjifa politika ohatrany ahoana zany lasa miakatra ny vidin'ilay vidin'ny jiro eny anivon'ny mpanjifa zany zavatra tokony dinihana de tonga moa ny fotoana de zay de tena olona masina zay manam-pahaizana zay ohatran'izao fa amiko kosa tsy mety zany BDB ny zavatra tokony ho azavaina eto amin'ny firenena zay mahatonga na hoe tsy hoe rehefa manohana any Andriamatoa Andry Rajoelina za de manohana azy fa ary ny fanohanako azy mihitsy no mahatonga tsy manaiky raha ohatra ka misy zavatra sadasada eny anivon'ny nampanatanteraka na ny mpanao lalàna na ny antoko politika zay manodidina azy aleoko manao sorona de ho hitany izy raha ohatra moa hitany hoe mety ndraindray mba zavatra teneniko mety mba tsy voatsikaritra satria olombelona ihany izy de anjarany avy eo manao famodipotorana azo ny tenenina rehefa avy eo hoe ianao ili mangina ianao fa ianao miteny zavatra tsy marina de mangina avy eo ny satria miresaka an'izany ianao ary olotikely satria voaingana mihitsy ny filoha teo aloha rajonana mampianina hery zao vahiny teto amin'ny fandarako teto ary miresaka mihitsy fa BDB ny ampamoaka zay noetiny raha miresaka an'izany ataontsika hoe fiarahana sy fiombonany tamin'ny filoha fitohananao Andrinirina Rajoelina ary mivokatra marina rehetra momba an'ireny pacte de responsabilité reny ary no amafisany fa tena avy amin'ny mapara tamin'ny fotoan'andro moa zany ny volomboasary tokoa izao prime ministre hatramin'izao io zay premier ministre mahatresaka tamin'izany rehetrarehetra zany Andriamatoa ihany Wilfried RAMANANIRINA androany zany ianao mahatsapa hoe tena intérêt ho an'ny vahoaka marina ve ny anananareo mpanao politika amin'ireny accord politika maro samihafa reny sa intérêt ho amin'ny tenanareo maro samihafa ka raha ohatra kely ihany aloha miteny an'izay eto satria hainao ihany koa ary tafitra ao anatin'izany tompoko ny tompoko za tsy mandany zavatra nataoko mihitsy ary fantatra ao tsara fantatry ny vahoaka rehetra fa anisan'ny piaro any Andriamatoa Rajonary Mampianina natao HVM mihitsy ary fa ngamba izy Rajonary Mampianina vatatenany zay lehibe ny antoko HVM de mahafantatra tsara fa za tsy de HVM fa za de olona anisan'ny piaro ny heviny tamin'izany fotoana zany niezaka
na tamin'ny plateau taiza na dondresaka taiza de mezaka ary tsy zarery no tamin'izany fotoana zany fa betsaka zay ary miaraka amin'ny filoha amin'izao fotoana zao ka ny tatatata ny teny ny vazavaza miady hevitra amin'ny olona mifandresy lahatra amin'ny olona natao ny rafisan'ny olona mihitsy ary tamin'izany fotoana zany kanefa tsy ny aino mihitsy izy anisan'ny zavatra nyteneniko tamin'izany io resaka jirama io ny resaka jirama na Madagasikara de tena fa nyteny hoe ny fitondram-panjakana mila mirégulariser ny volan'ny jirama fa ny fitondram-panjakana ny tena faran'ny mpanjifa faran'ny betsaka ary tena faran'ny tokony azahoan'ny jirama vola be ka zany zavatra zany tokony hoe ahitsy zany zavatra zany fa roa manaraka an'izany iny resaka loi 2014-020 izay nampisy ny préfet des régions sy ny chef des régions tafiditra tao anatin'ny velam-pandrika ny Andriamato Mafalo Olivier zay te efa niomana ny latsaka filoham-pirenena izy de lasa nisy fifanitsaham-pahefana ary lasa niteraka dualité hatramintsika miresaka zao io ny fametrahana amin'ny préfet raha ny tokony ho izy ny lehibe ny faritra izay lasa gouverneur amin'izao fotoana zao no tokony représentant de l'État chef de l'administration ozy ny constitution ary premier responsable en développement économique et social constitution mametraka an'izany tampotampoka eo de misy lalàna indray miditra de amena ny préfet le izy ny préfet nefa mpiasam-panjakana ny préfet sady chef de l'administration représentant de l'État no contrôle de légalité an'ilay chef de région na ny gouverneur am'izao de inona ny zava-misy tsy tafietsika itsony reo gouverneur reo na mission politique na mission économique na mission sociale zay tokony ataony tsy tafietsika izy lasa ady lava fifanololana lava bloqué ilay fampandrosoana eny anivon'ny vahoaka azadino fa ny faritra dia ao anisany ao anatin'ny collectivité territoriale décentralisée reo natao iaina iaraka amin'ny vahoaka izay zavatra zay de nampisy ary hatramin'izao zany zavatra zany mbola misy zany tarazo zany zany olana zany lasa tsy mipakany amin'ny vahoaka mivantana itsony ilay politique générale du gouvernement satria taraiky eo anivon'ny faritra le izy misahirana amin'ny faritra amin'izany rehetrarehetra zany na nientin'ny miasa satria tsy maintsy mbola mandalo contrôle de légalité daholo ny zavatra rehetrarehetra zay atao ka ahozy ny président régional mampianina hoe mbola mety reny zavatra reny ansakasaka ny mofa vokany zao hitatsika rehetra zao niady ihany moa tanatin'ity fitondrana ty hoe mba tokony foanana io mba tokony foanana any io lalàna io fa ny solombavam-bahoaka ihany tokony manao an'io mba teteny koa hoe mba magniry zay analanjorofo ny vahoaka ny Sainte Marie reharehanay ary zavatra tokony vakoka ao aminay le vola fotsy hita tao anaty ranomasina mba mangataka zay aiza moa izy iny amin'izao fotoana zao natao aiza mangataka zay mba ataovy anatin'ny vakoka misy na eto Antananarivo ary mba hitan'ny olona tia de volamena tao anatin'ny ranomasina tamina sambona piraty tavela tao anatin'ny ranomasina Sainte Marie vakoka zany de zay na mahatonga ana amin'ny teny ny resaka pacte de responsabilité tenentsika enao aneny eo amin'ny zay ny natao za tsy andeha médecine ny filoham-pirenena amin'ny pacte de responsabilité fa ny ACC tamin'izany no namoaka an'io ny ACC namoaka an'io ary na tiana na tsy tiana ny vondrona mapara no maro anisa de tsy maintsy naverina l'ordre constitutionnel le izy satria ahoana moa tamin'ireny fotoana reny ny HVM tsisy ny latsaka député de lasa nisy groupe parlementaire HVM tao anatin'ny assemblée nationale ahoana zany zavatra zany mety ve zany ny teny moa izy hoe tsy Andriamato Andro Rajoelina mihitsy ny nanoa anazy azafady tompoko fa zahay dia nahazo baiko tamin'ny Andriamato Andro Rajoelina ny tenako hanoana anazy tany Analanjorofo ary ny t-shirt mbola misy ao an-tranoko azoko avoaka fa mbola t-shirt miaraka amin'ny Andrinirina Rajoelina sary ny candidat hery régional mampianina tadidiko hatramin'ny numéro 3 ka mialatsiny fa raha ohatra ka tsy président Andro Rajoelina no nanolotra anazy de maninona ny t-shirt ny Andro Rajoelina no nataony zany zavatra tsy tokony atao an'izay le politique zay le teneniko hoe za eto tsy miala mihitsy
fa disoko hoe zany nanohana anazy nanohana ny heviny za olona nanohana anazy tary amin'ny propagandy tsy nenony ny teniko ary ohatran'izao zavatra iainako zao ihany a ny zavatra ny iainako tamin'ny fotoana ireny satria ny HVM de tena nasika mafy tamina ary tena nanilika mafy ana hoe io olona TGV io na de fa miaro ny flo Regional mampiany miaro ny hevitra flo ohatran'izao koa de zay koa ny zavatra iainako efa mahazatra ana io na Madagaskar fa ny anany zava-dehibe amiko de ny fandresen-dahatro avokako mety isy atsiaro any izy hoe ohatran'ny marina ihany le teny ilita am'izao fa mety androany a mbola etanimpo ny olona zay moa matetika ny tena manahirana amintsika eto Madagaskar matetika tsika etimpo mifidy de mahazo ny mangidy averikany etimpo mifidy de mahazo ny mangidy de samy tsirairay a no miaraka mandinika an'izany fa raha zao zany tsika no ilaza fa hoe tsy nanao any rajoely mialatsiny aloha mba jerena amin'ny fo mety tsy tianao izy mety tsy mahafapo anao izy lafo ny vidin'ny fiainana betsaka ny olana eto amin'ny firenena zavatra mbola azo iadivakevitra zany ary vonina za wili ao anatin'le huis clos vonina hitondra ny hevitro amin'ny fanamarinako fa tsy avy amin'ny Andry Rajoelina velively no mahatonga an'izao situation zao betsaka ny parametre fa tsy tokony any ny tondrasantsika azy fa izy moa ny filoham-pirenena eo izy le nanao contrat vahoaka fa tsy le gouvernement ene fa tsy tonga tsy première république tsika zao tsy première république tsika zao raha ohatra ka ataotsika fotsiny raha première république tsika de izy ny voalohany fa efa mandimby ny vitany teo aloha de tsy maintsy miatrika ary tsy mbola nanao mihitsy hoe za mbola tsy niteny mihitsy hoe tsy diso izy za tsy miteny hoe tsy diso izy iny tena hoe mandimby ny teo aloha fa ohatriny ahoana ny teo aloha de ohatriny ahoana ny am'izao zay le tena hoe manana chiffre manana statistique ve ianao manahoana ny teo aloha fa manahoana tsika androany manahoana ny vidam-bary manahoana ny vidam-barytsika androany raha ohatra ka tonga le fotoana iadivana an'izay hevitra zay miaraka am'ireo zay teo aloha de tena manome toky anao ana Madagasikara fa hitondra statistika ary tena hitondra ny proof rehetrarehetra ty amiko fa tsy hoe miteniteny foana fa androany moa tsika zany a de resaka an'le hoe zava-misy a fa tokony mba fotsiny ianao ve mahita fa miadana ny vahoaka malagasy androany sary niadana mandrosy ve ny firenena androany milamina ve ny malagasy androany sary niadana manahoana ny lalantsika androany manahoana sakafo hoan'ny isan'andro androany mino fa miaina an'izany ianao na Madagasikara tsary niadana ny fitondrana malagasy matombo la miandrandra fanampiana hatram'izay tsary niadana ny fitondrana malagasy mato nisy etsy bahoaka hatram'izay reny ny marika fa tsy niadana le vahoaka ka maninona matonga ny atao hoe pays inflationniste ne de miakatra isa-taona averika any miakatra isa-taona ny vidim-piainana ao aminy ka ina politika hoentin'ny fanjakana idivana am'izay samy nanana amin'ny politika tsika samy nanana amin'ny politika netiny daholo fanzay zao fanjakana zao raha ohatra ka hiteny an'izay de tsy maintsy hiteny zavatra tsy tianareo eny ndray a inona ny tsy tianareo eny tratrany covid tratrany guerre tratrany loza eritrerety fotsiny hoe manome masomboly ny fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka eny Tatsa tokatrano misy amanetsiny no zaraina masomboly nanomboka tany amin'ny 2015 izay mbola tsy fitondrany Andriamatoa ny Rajoelina zany tohizana ka hatramin'izao inona mampalahelo noho ny tratrany fiovaovan'ny toetrandro dia tsy mahatratra n'ilay tahampamokarana izay tadiaviny ireo tantsara eo noho ny fiovaovan'ny toetrandro dia lasa manimba zavatra betsaka eo amin'ny fiarina ilay izy na izany na tsy zany tsy filoham-pirenena tsy nisitrika tany anatin'ny trano izy akory na tany anaty brown rehefa ohatra ka miatrika olana ny vahoaka fa au contraire filoham-pirenena farany zay manana fotoana betsaka indrindra ny onana tamin'ny vahoaka tamin'ny filoha rehetrarehetra teto Madagasikara Andriamatoa ny Rajoelina dikan'izany madio ny saina ary matombola misamy sio vahoaka izy de fantany fa amifony le izy fara manana saina ratsy izy tsisy vahoaka zany namana fa nitsika indray no mandray anazy hoe ray ny dedaka manao pré-campagne ohatran'izay le zavatra misy samy manana ny fitondrany le izy fa raha olona manana nanao ny ratsy za miteny aminao fa mety tsy voaka eo ntsony izy fa de miandro mandany tapitra angamba izy de
Tiana tsony. Yara ndi matu yanna Wilfried RAMANANIRINA marana fandarantsika tsy maintsy hidirakila madirika aby anao fotsiny raha sitraka androantsika raha miresaka an'izany atao hoe Ministeran'ny Mponina izany. Raha miresaka an'izany atao hoe yanna Wilfried RAMANANIRINA voatendro Talen'ny kabinetra izany. Masamilaza ve nareo androany fa navita amin'ny mission anareo? Masamilaza ve nareo fa tsapany vahoaka malagasy ny fisiany zany atao hoe Ministeran'ny Mponina izany eny amin'ny andavanandrom-piainana? Masatopoko ary tsy miafahafa tsy miambahamba miteny an'izany. Ankehitriny dia efa lasa resaka eny ambavan'ny vahoaka ny Ministeran'ny Mponina. Taloha io Ministeran'ny Mponina io ndraindray tsy fantatry ny olona akory ary hoe misy fesatsisy. Taloha io Ministeran'ny Mponina io dia heverin'ny olona hoe mpanao asa sosialy fotsiny. Fa amin'izao fotoan'izao Ministeran'ny Mponina mandray anjara amin'ny débat politika, mandray anjara amin'ny hetsika ekonomika, hita eny anivon'ny fiarahamonina. Raha tsy teny aminao fotsiny tamin'iny taona 2024 iny misy 118 500 ménages ny sitraka ny asa avotra mirindra. Io le teneniko aminao hoe 118 500 ménages zany tokatrano ny nahazo famatsina noho ny adisisika zay ataon'ny fitondram-panjakana. Tsy fitondram-panjakana ty irery ihany fa teo aloha koa nisy zay nidebiasany. Tsy mamenatra miteny an'izany. Efa nanomboka zany efa programme amin'ny Banque mondiale zany dia tena nitohizana ary tena namafisina tamin'ny tao anatin'ny fitondrany Andriamatoa Andrinirina Joela satria natakariny io défi io tamin'ny taona 2024 mbola nisy koa reny teneniko aminao ny hetsika nataony BNGRC tamin'ny taona 2024 indray io fa tsy hoe nanomboka tany amin'ny fitondrana tany aloha. Fa ny BNGRC zay miaraka amin'ny fitondram-panjakana sy Ministeran'ny Mponina dia nisy tokatrano 606 000 mahery 523 ny sitraka fanampiana tamin'ny réponse au choc amin'ireny voina ara-voajanahary reny. Ary misy ny vatsinankohonana. Ny vatsinankohonana dia mbola mitohy foana 19 500 ménages isa-taona no mila hiatohana. Zany hoe manaja ny fifandimbiasa pahefantsika ary ihany koa miezaka mampitombo ny défi ao anatin'ilay izy. Amin'ity taona ity vokatry ny fahaizany zareo amin'ny gouvernement sy taritiny Andriamatoa filoha dia nahazo tsika 150 millions de dollars avy amin'ny Banque mondiale izay atao isaky ny région. Io le transfert monétaire pour le développement humain ozy ny fiteny anazy zay ny fidy no manatanteraka. Tsika koa mbola nisy ny cerca 50 millions de dollars 500 000 ménages no ny adivan'ny filoham-pirenena tamin'io. Io le 50 millions de dollars io le hiadivana amin'le fiakaran'ny vidim-piainana. Le choc ny inflation zany no hiadivana amin'io. Ary ny farany misy an'le 250 000 dollars zay any amin'ny 428 000 ménages no tokony sitraka an'io io lay protection sociale amin'ny resaka résilience io. Zany ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana manomboka izao. Io le FSR filets sociaux pour la résilience manomboka any amin'ny volana juillet any io dia efa manomboka misitraka an'io ny vahoaka. Zany zavatra zany noho ny amaron'ny tokatrano dia tsy ho mety tsy ho hitantsika mivantana. Ny mpanatanteraka ao anatin'izany tsy hoe Ministeran'ny Mponina akory ka hoe ino ny vola be amin'ny gony hoentina ao amin'ny Ministeran'ny Mponina fa ny fanarahana iarahana amin'ny Banque mondiale dia ny fidy no agence d'exécution. Eto dia mametraka foana ny fidy tompoko tsy institution. Ary zay anisan'ny zavatra mampiady anay matetika ao amin'ny Ministeran'ny Mponina fa oka mba ho fantatry ny vahoaka any amin'ny toerana iasan'ny fidy fa mpanatanteraka ny programme anasany ny programme ny Banque mondiale sy ny fitondram-panjakana ny fidy ka tokony mba ho isy kosa fampahafantarana an'izany eny anivo ny fiarahamonina fa tsy hoe la sode sanatriny vava hisandoka ho fanjakana ny fidy. Alatsiny amin'ny teny an'izany zavatra zany satria ndraindray ny olona dia mihevitra fa ty dia avy amin'ny fidy. Tsy avy amin'ny fidy ireo vahoaka malagasy fa fitondram-panjakana vola amin'ny Banque mondiale ary vola tsy misy amin'ny apahany amin'izy ireo
dia tsy maintsy averitsika amin'ny banque mondiale fa nohony fialana am'le hoe fitanilana sao de anaovana politika sao de andeha amin'ny zavatra ohatran'izao de tsy maintsy na mifanaraka zany hoe apetraka ny agence d'exécution de mifidy ny manatanteraka azy de raha ohatra ka hiteny ianao na vita ve sa tsy navita aleo zay chiffre zay no hiteny ary azo porofony zany zavatra rehetrarehetra zany fa azadinitsika fa efa any amina 27 millions mahery ny isan'ny ana efa any amin'ny 5 millions mahery ny isan'ny tokantrano eto Madagasikara ary fantatsika tsara fa betsaka ny orinasa zay nisy industrialiste eto Madagasikara nakatony ny bankitsika namena ny vazaha ny raffineritsika nakatony eny fa na de Ministeran'ny Travaux Publics atsika io ary dia bureau fotsiny sisany ao fa ny vazany efa mitatana ny marché sy manaramaso ny marché de voatery nakatona daholo rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany tontolo iainanao rehefa tonga ianao amina fitondrana tsika rehetrarehetra reo rehetrarehetra mikasa ilatsaka reo de samy manana ny ambopony fa rehefa tonga eo amin'ny toerana io matetika ohatra ny gagitsika tao ny ova misy antony daholo ao kanefa ny filotsika zao nanangam-peo tamin'ny resaka île Zeparsa inona nahazo azy inona nahazo azy nanangam-peo tamin'ny resaka redevance minier tamin'ireny dinatek sy ny karazany reny inona nahazo azy nisy malagasy nanampy ve nanangam-peo tamin'ny resaka eo amin'ny resaka pétrolier hoe mba andao hiaditsika amin'le resaka mpamatsy solika eto amintsika inona nahazo azy fandrabirabiana sy ny karazany nefa izay no tokony hojerena fitiavan-tanindrazana tsika faly mahita ny vokatry ny sinoa sy ny karazany fa mafy ny atrehan'ny sinoa vao tonga tamin'ireny toerana misy anazy ireny izy ka tsika malagasy ihany moa ny tompon'ny firenetsika rehefa ozytsika hoe mifanjivajiva eto satria ny zavatra misy eto Madagasikara zay fivoarana misy de to ohatrany lasa ampiasaitsika matetika tena za zao mahita lary lasa ny saiko am'le resaka tambajotra serasera fa ndraindray tena olona tsy apozinao mihitsy fa tena mahay manoratra be ary mahay miteny be any anatin'ny Facebook fa iny ve defa hoeveritsika ho adidy etitsika mampandrosa nyty firenetsika tia de itsika ve zay olona rehetrarehetra eto amin'ny azadino fa matoy ny olona anankiray masamy hitsangana handray andraikitra eo amin'ny firenena na any amin'ny fanoerana izy na anatin'ny fitondrana izy matoy izy masamy hitsangana efa zavatra lehibe zany izany tiatsika olona hitsangana handeha mba andray anjara ao anatin'ny fampandrosoana firenena sa olona andeha hitsangana handeha hanao ratsy hangalatra na makitrano nanao asa ratsy eto amin'ny firenena za zany de mahita hoe ny olona rehetra na de tsy mankasitraka anazy tsy maresy lahatra anao izy fa kanefa kosa ny fifanajana zay soatoavitsika malagasy de tokony mba apetraka ihany fa ndraindray raha zao ny ataotsika de raha ohatran'izao ny ataotsika de ho vitsy ny olona sa haneho hevitra rehefa kelikely fa raha vao tsy mitovy hevitra zany de hoendasy na ho atao an'izao rabirabina zay foana ve ny atao rehefa hitovy de manjary lasa tsy maheno hevitra tsika nefa araka ny fiten'ny olon-kendry zay enao mieno no tsaratsara kokoa no enao miteny satria anao rehefa miteny de zay hevitra anao efa hainao no teneninao fa raha enao mieno de mieno zavatra vaovao mbola tsy fantanao ianao de mampitombo ny fahalalanao ianao am'izay fotoana zay iny ary tapitra ny fotoanantsika de mato ihany Wilfried RAMANANIRINA tena tiako satria io moa mazatra ihany le initiative tena tiako valinao mahitsy ngambany ao anatin'le fantanina hoe initiative hoe ianao ve vonina na hoe ianao ve masa anao fasafasa misy olo mamoaka rasy manana polobera na irosy igny rasy ny député rosy ngamo biby sa hoe inona ny tokony atahorako tsy hitako mihitsy ny tokony hoe na hoe masana tsy masana rehefa ohatra ka raha misy zany tsy hitako mihitsy ny tokony hoe misalasala organiser an'izay tena tsisy olana tena mizary maniry an'izany zavatra zany ary zany ny zavatra tokony ho izy aleo miakatra plateau de mifanazava toy zay ifanivaiva eny akalamanjana moa satria Facebook reny de eo maheno eo ny hevitra de mifankahita amin'ny resaka everiko hevitra am'izay no
hevitra neny tsy tovizany afaka mifanazava tsara ary zary maniry an'izany zavatra zany tena miangavy anao atao zany raha mety fa ny fahitako anazy fotsiny tsy zay sy député Rosy no olana eto amin'ny firenena tsy zay mihitsy le izy satria raha voentina amin'izay de lasa ohatrany hoe polémique fotsiny discussion tsy andeha ho aiza voalohany indrindra tendance anankiray aloha zahay hatreto aloha taoko entre guillemets tsara tendance anankiray zay hatreto ina natenitenanao hoe hatreto satria analyse politique no mitondra azonao ohatra anankiray fotsiny zao raha ataontsika tsy ilain'ny président Rajoelina no anazy de mety mipetraka mety ataontsika hoe mety hiova hevitra koa andriamatoa ny député Rosy satria tsy nety am'ilay tsy fanalana ny ministre ny kolotsaina mety hiala indray koa izy mety zavatra ohatr'izany na mety koa zay mirahalahy hiaraka nohana ny président Rajoelina ny zavatra anankiray tsara fantarina namana Gasikara tsy voatery hiavana ny olona mirona amina fanohanana olona anankiray tsy voatery hiavana olona no toanana fa tsy voatery hoe rehefa anohana ny Andry Rajoelina ny mpanohana ny Andry Rajoelina rehetrarehetra de tsy maintsy anao bisou daholo samy manana ny heviny samy manana ny filozofiany samy manana ny visiony ao anatin'io fanohanana ny Andry Rajoelina io ka tsy voatery mihitsy azonay atao samy mitovy tendance no tsy mitovy hevitra am'le fomba fijery zavatra tsy fady zany tsy fahotany zany ary mety anatin'le adihevitra no hipoirany marimaritra iraisana na mety hipoirany zavatra anankiray hoe ato zany le teboka tena tokony hatsaraina atonga n'le mpiaradia hiaraka zay le zavatra misy ka amiko tsisy olana mihitsy zany ary maniry an'izany ara tsy izy rery fa izay solombavam-bahoaka tsy makasitraka an'le hevitrako ao anatin'ny RD de tsisy olana na tsy olona tsy ao anatin'ny RD fa ny ampanohatra vonina matony tena mitsangana vonina ny mba hifanakalo hifandresa lahatra ary adevitra tsy mpahavaly zany fa tanyrazana iraisana namana Gasikara makasitraka indrindra tompoko raha misy ary afatra hoentinao ho an'ny mpanaraka ny fandarantsika ho amin'ity alina ity tompoko ny afatra ngamba tsy de ho lava fa de hoe itsika vahoaka malagasy indrindrindrindra itsika mpanao politika am'izao no tompony ny fitoniana na fikorotanana eto amin'ity firenena ity ny fikorotanana tsy voatery le sakoronkeriana arabe ihany fa ny fikorotanana ratsaina amin'ny vahoaka satria tsika rehetra samy milaza fa sahirana ny vahoaka fa za kosa masamy teny mialatsiny ho an'zareo solombavam-bahoaka zay manao teny any ambadika any hoe tsisy tsy miaiky fa sahirana ny vahoaka ary tsy mety zao fitondrana zao nefa solombavam-bahoaka ao anatin'ny fitondrana ny zavatra tsaroko tompoko tamin'ny 2019 de nanao publication rehefa andeha ny loi de finance tamin'izay nataon'ny solombavam-bahoaka voalohany dia ny teny hoe tokony 2 volana mihitsy mandinika ny loi de finance ny projet loi de finance satria hiditra am'le hoe émergence tsika de dikan'izay be deabe ny politique économique sy ny priorité tokony hojerena inona ny natao anahy tamin'izay ianao olona ny HVM ianao zao sy ny karazany andro ray ihany de nylaniny ny solombavam-bahoaka IRD ilay loi de finance ary nefa le loi de finance de loi de finance zay niala avy tam'le teo aloha foana raha ohatra ka tena manana ny maizy anazy ary mahasamaneo hevitra ny solombavam-bahoaka IRD tokony tamin'izany zareo de efa nitsangana nanohatra ny flo hoe tsy mety aminay flo ity loi de finance atolotry ny gouvernementanao ty de tany nefa tokony nanao azy fa vokatry ny loi de finance raha vao tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy ny loi de finance de na ny politique économique sy ny priorité ao anatin'ny développement sy ny croissance économique ho isy vokany daholo zany de io ary ny vokany ary teto amintsika na ny mpanohatra ary tamin'izany tezitra mivoaka ny trano de androany rehefa tsy mandeha le zavatra de lazaina fa ny filoha ny tompona andraikitra za manokana zao za de ministère ao amin'ny ministèran'ny mponina tsika rehetra samy miaraka manaiky fa ny tahan'ny fahantrana zany de betsaka eto a Madagasikara kanefa io ministèran'ny mponina io no farany kely budget indrindra iza kay ny mandany an'izany ny filoham-pirenena ve ny mpanohatra ve fa
ao anatiny tompona ndraikitra daholo ny rehetrarehetra. Za tsy miteny hoe tsy misy le izy fa tokony kosa mba samy mandray andraikitra ary tsisy miamboa didy amin'ny zavatra nataony, tsy mifanilika andraikitra. Sa ve fananina natao reny mba hampikatso an'le fandehanan'le raharam-pirenena, hanahirana an'le vahoaka, de rehefa tonga ria aloha ria anondrona indray sy aniliana ny andraikitra amin'ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena. Ka zay zavatra zay zany amiko malhonnêteté intellectuelle no iklaseko an'izany zavatra zany. Ka izay le politika zay zany raha mbola toizatsika dia avato ianao de tsy namelimely président Hery Rajaonarimampianina, de ireo olona niaraka tamin'ny président Hery Rajaonarimampianina ihany, ireo mitarika ny miavatory ireo. Tsika rehetra mahafantatra an'izany. De nefa avy taiza izy ireo avy tao amin'ny Hery Rajaonarimampianina de mandeha amin'ny any Rajoelina, de zao izy miavatory. De zay ve zany no ataontsika hoe politika hamahana an'le olana. Zay ve zany le politika hamahana an'le olana. Ianao manko teo niteny hoe tsika ve hitanao zao mety ve zao raharam-pirenena, zay ve zany no anaovana azy. Ka zay no mahatonga na miteny hoe io tompo koa raha zany fahantrana sy ny fahasahiranana eto amin'ny firenena zany PDB ny mahatonga an'izany. Tsy maintsy jerentsika ny any amin'ny administration, tsy maintsy jerentsika ny any amin'ny juridiction, tsy maintsy jerentsika amin'ny lafin'ny législatif. Zany rehetrarehetra tsy maintsy jerena daholo. Avany le izy ny mpitondra aty amin'ny exécutif manolotra fotsiny fa ireo no manatanteraka. De izay le zavatra misy azo tena zany ny anany ohatrany hoe adevitra tokony atao eto amin'ny firenena, fa tsy hoe irianina ny tompona andraikitra na irianina ny tompona andraikitra. Misaotra betsaka atsika naharitra hatramin'ny farany ary raha ohatra ka tsy de lanilanitsika moa ny teniko teo de ny teniko no ario fahazaiza fa tsika dia samy irary ho lava velona, de samy fampitsara eto foana hoe marina ve le zavatra niteneniko androany sa diso. Raha diso moa de oka ho tsara ny teniko. Raha marina de mamela an'izay rehetra nanenjika sy mandrabiraby sy izay le tsy mitovy hevitra amiko. Makasiraka indrindra Andriamatoa Ianina Wilfried RAMANANIRINA nasaky nasain'ny fandarana tamin'ity alina ity tompoko. Misaotra tompoko. Isaorantsika rehetra tany tokantrano miaraka taminay hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka ilay tompo klasy tompo vavy. Veloma tompoko. Azo antoka foana fa atsiro na andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine libérateur.